Tena mba mihetsiketsika nareo amin'ny fitantanana ny tanàna ao ringa be ny tanàna. Adidy reny enay Na izany aza ka rehefa ny lohany no matsatso dia tsy mandeha ny zavatra rehetra e. Sady asa fivelomana koa reny enay ringa-rakoto a. Eno a, aizaka vitanareo ny nanangana sekoly vaovao. Tsy maintsy atao kosa nge zany fa mitombo isa ny mpianatra e. Sady tsy ny tanàna rery ny tompomarika amin'io fa nisy fanampiany fanjakana ka. Dia mahatoky anareo zay e. Fa na izany aza ilana fiaraha-mientana ihany ny fanabeazana ka. Raha apetraka ao andraikitry ny mpampianatra fotsiny mantsy ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora dia tsy ampy fa ilana antsika mpiara-monina rehetra mihitsy ihany koa a. Marina tokoa zany ringa Rafaly a. Ka raha hijoro ny sekoly vaovao dia tokony mpampianatra ety anivon'ny fiaraha-monina ntsika rehetra e. Fa mahalasa saina koa ringa be ny tanàna dia zao a. Iza no atao anaran'io sekoly vaovao io e? Mbola ho hita ihany zany. Tsy maintsy hisy petadrindrina milaza zany ihany rehefa tonga ny fotoana e. Mba ilazao ihany zay rehefa tonga izay fotoana izay e. Manana anarana salotra io sekoly vaovao io anga ianao ringa-rakoto? Na tsy manana aza misy ny anarana tsy azo dinganina e. Anaran'iza? Ny anaran'ny dokotera re. Na vita be teto an-tanàna fony fahavelona izy ka tsy tokony atao maso voatoto tany e. Tena nanasoa ty tanàny ty tokoa aloha raha i dokotera e. Ary tsy ny tanàna ihany fa nanasoa ny mponina ihany koa izy a. Dia ataovy mitondra ny anarana io sekoly vaovao io raha izany e. Tsy fanao zany ringa-rakoto a. Fa nahoana? Fanao mangarahary zany fa tsy fanaoko fonofony ka. Ka na vita be kosa nge izy teto e. Na izany aza ho a. Tsara mandrakariva ny manao mangarahary amin'izay atao rehetra. Indrindra fa raharaham-bahoaka izy ty fa tsy rarahan'olon-drery. Dia mahatoky anareo ary re zay e. Mahatoky fa tsy maintsy mangarahara ny fanomezana anaran'io sekoly vaovao io e. Ka ny fitokisana anareo koa nge na tonga anay androtsabato anareo e. Dia misaotra ringa-rakoto a. Mbola manohana anareo hatrany zay na roviana na roviana e. Mankasitraka e. Fa ny tsara ihany koa ringa be ny tanàna dia aoka mba tsy hijanona ao amin'ny fananganana sekoly tahaka an'izao ny asanareo fa mba hitatra hatramin'ny fananganana foto-drafitr'asa hafa mihitsy a. Miankina amin'ny hoentintanana sy ny fotoana ihany zany. Ka tsy efa fotoana ny moa zao. Fotoana izao fa zavatra betsaka ny tsy maintsy miaraka amin'ny fotoana. Zavatra betsaka inona ohatra? Ny vola hoenti-manangana, ny saina enti-mihevitra ohatra, sy ny sisa. Ny vola ihany ny antoko ny zavatra rehetra ringa be ny tanàna ô. Ka tsy ho hita mora foana nge ny vola raha tsy eo ny saina miara-mihevitra e. Zay tokoa aloha e. Fa ireny nampanantenaiko tamin'ny fampielezan-kevitra ireny dia vitaiko daholo ka. Tena mirary anao havita be fa zany mihitsy ny ilaina eto amin'ity fireneny ity e. Tsy mila mpanao ronono atavy sy kopaka ambavy izay mpifidy e. Aiza kosa ny dia anao an'izany ringa-rakoto. Tsika nge samy eto ihany fa tsy makaiza akory e. Dia ho voatondron'olotra sy ho tsarainy tantara ianao raha mamitaka. Kanefa nge tsy vitsy ireo mihevitena ho zavatra ka na mamitaka aza tsy ahoana e. Ny sasany zany fa tsy haka. Dia mamerina ny firariana ho anao havita be. Misaotra e. Ary iza ny tonga teto an-trano teto raha ely? Fa ahoana? Misy dia tongotra mifariparitra eo anoloana ny varavaranao. Nisy olona tonga teo nilazaka fotoana aminao. Izy zany? Tsy haiko saingy nilaza izy ireo fa avy eto an-tanàna eto ihany fiaviandry zareo. Zanakam-pielezana zany raha azoko tsara. Dia izay mihitsy anga. Dia ahoana ho ianao? Nasaiko nakany amin'ny lapan'ny tanàna ry zareo. Nefa dia tsy nisy zany olona zany tonga tany amiko tany. Dia inona zany ny tian'izany olona zany atao? Tsy haiko fa izay ihany nantondihany teto dia lasa ry zareo koa. Fa nisy firy zareo ny tonga teto? Telomena-danga amby ireny fa ohatry mitovitovy endrika daholo. Sao dia mba pitsikilo
dahalo ary izany. Asa re? Tia tanànantsika ity mantsy malaza mahavanona fiompiana ka sao dia olon-dratsy androbo izany. Dia ila izao ny mponina ho mailomailo fa tsy misy tandroka ny ratsy. Ny tanànantsika koa ambanimbanivohitra mangingina ka tsy hanana ny olon-dratsy tahotra kely akory, satria na hiantso vonjy aza dia ela vao tonga mitandro ny filaminana. Ka izay indrindra nge ny tokony hampiomanana ny mponina mialoha e. Firaisan-kina no hery ary izay mitambatra vato. Dia aloha mpahafantarina an'izay mikasa androban'ny tanàna fa kangamaro tsy vakina moa ny mponina eto e. Dia mpitsy ho mangina mihitsy ny mponina sao ho tratra mipatsara tsy ho mivavitsika. Tsy maintsy hamparitako ny resaka ka. Fa iza loatra ary izany olona mitady azy izany? Sady olona tsy mbola fahitako mandehandeha aty mihitsy a. Dia tsy mba no adiadianao akory ve ny mety hitadiavany ahy? Ka ry zareo koa nge vao nandre hoe tsy ato ianao dia lasa e. Olona hafahafa mihitsy izany. Tsy mbola nahita na nandre olona tahaka izany ihany koa. Ny efa nisy hatramin'izay dia milaza ny anton-diany foana fa tia tena ohatran'ny manafinafin-javatra izany a. Mety ho mpiavy koa anga? Raha mpiavy anefa dia hanao inona eto? Hitady fiarinako. Fa misy inona eto no aty no mitady fiariana? Ny olona nge raha matoa mahitahita e. Mahitahita ahoana Rafaly a? Any ambony any fotsiny izy dia efa mahafantatra fa misy harem-be ao ambanin'ny tany eo. Hatramin'izay tsy misy hoe harem-be ao ambanin'ny tany ao ko izao vao hoe misy an'izany. Ka mety izay ny olona vao nahita. Dia amin'ny fomba ahoana nefa nahitandry zareo an'izany ka? Ohatray, mijery amin'ny alalan'ny zana-bolana sy ny fitaovana raitra ka. Mahavariana indray izany. Efa lasa lavitra nge ny fikarohan'ny zanak'olombelona amin'ity teknôlôjia ity e. Raha izany tsy ho fongotra ny harem-pirenena. Jeren'ny sasany amin'ny fitaovana ny ampelantanany ihany fotsiny dia trandrahany an-tsokosoko avy eo. Tsy maintsy misy mahita foana na dia hitrandraka tsokosoko azy e. Mila mailo ianao raha izany fa sao voasaringotra amin'ny tsy antony eo. Ohatray, inona moa no mety ahavoasaringotra amin'izany? Ianao mpanao soniko. Za angamo hanao sonia fahatany. Dia mila malina foana Rafaly a. Ny fitandremana efa fanao isan'andro vao miposaka masoandro raha matoa. Tsy hafenoko anao fa lasa miahiahy ratsy an'ireo olona tonga teto a. Raha toa ka tonga any amin'ny birao anareo any ihany ireo olona ireo dia adiadio lalina fa sao olon-dratsy. Mandeha ho azy izany Rahely a. Tsy hidikidiran'ny mpanao ratsy ny tanàna raha mbola zako ny mpitantana eto. Dia mahaiza ianao mifandrindra amin'ny mpiara-miasa fa ny hevitry ny maro mahataka-davitra fa ny hevitry ny vitsy manodidina ny fatana ihany. Tsy maintsy miresaka amin'ireo na tsy mpiara-miasa amiko mihitsy azaka? Tena mety mihitsy izany. Dia toneo ary ny ayahanao fa raha mikasa anao ratsy ny olona izany a, dia ataoko tsy ho tafavoaka eto tanàna eto hatramin'ny fatiny. Handray? Hamono olona izany ianao? Tsy azo avela azo laka ny ratsy raha matoa. Dia tsy makasitraka an'izany manila ain'olona izany kosa aloha na izany aza. Ka tsy tokony hofongorona hatramin'ny taranany kosa ve ny mpanao ratsy? Aza miditra amin'izany mihitsy ianao Rafaly fa avelao anjaran'ny fitsarana izay tompona andraikitra miadidy raharaha izany a. Za kosa tsy handefitra Rahely a. Tsy handefitra ahoana? Izy olon-dratsy manala ain'olona izany avela ho adidin'ny tompona andraikitra fa ny olona trahadoza noho ny ratsy nataony ahoana? Avelao an'Andriamanitra ihany koa ny fitsarana rangaho ao. Tsy tokony hisy mizana-tsindrin'ila raha mbola eto an-tany e. Aina solony aina ary nify solony nify. Handray? Zany e. Ary ny fitsarana tsy maintsy atao. Fa ny an'Andriamanitra hafa. Azy ny azy. Dia miala madiodio raha miditra lalina amin'izany ianao Rafaly a. Tsy azo avela hanjaka ny mpanao ratsy raha matoa. Dia asakasaka ao ary izay ataonao izany koa. Dia tena tsy ela fikenina tokoa nareo ry ngiabe ny tanàna. Anefa ny raharaham-bahoaka ngery ny arakotony ny fidianan'ny olona anay eto amin'ny toerana andraikitra. Ka hitanay tokoa io petadrindrina ao amin'ny komina io a. Karakarao malaky ary ny atota taratasy dia atero am'birao e. Mino aho fa efa vonona amin'izany ianao sy mitovy hevitra aminao. Ny faniriana ry ngiabe ny tanàna dia mba hitondra ny anaran'ny dokotera isekoly vaovao io a. Alefa sy fotsiny atota taratasy dia ho hita eo e. Fa ahoana tokoa aloha e. Mba efa misy firy izao ny atota taratasy tonga ao. Tsy haiko rery ny arakoto fa efa nisy nanatitra ao a.
ay, ka malakilaky ihany ho afa so diso fotoana ka tsy ho isan'ny mpifaninana. tsika samy zaza niarany lalao teto tanàna very ngaben'ny tanàna dia fandahoatran'izany moa. Tsy mitovy mahampinamana mpiray tanàna sy ny mahatompinandraikitra manefa raharaham-bahoaka ka. Fa na izany koa zaza mba mahazo tombony kely ihany ny namana ao anatin'izany e. Karakarao reny atota-taratasy fa ianao koa toa mahay miresaka eto ka. Eny ary fa dia ho karakaraina tokoa moa izany e. Dia atero amin'ny mpitantsoratra ao rehefa vonona fa izy no mandray ny atota-taratasy rehetra. Ka tsy tonga kosa ve dia omeko anao mivantana eto e. Izy ho any mpandray ny atota-taratasy rehetra afatana amin'ny commune. Ary ianao nga zany tsy mba isan'ny nanolotra ny anaran'ny dokotera? Tsy tokony andanina amin'iza na amin'iza satria tsy mety izany. Vinona tsy mampety an'izany ary ngaben'ny tanàna. Ka sady ompo tsara izany no tsaraina. Tsy mety ka. Kanefa nge dia manana ny safidinao koa ianao ao anatin'izany e. Sady tsy za rery koa ange ny miandraikitra ny fifantenana anarana fa misy komity mpikarakara izany eo e. Fenao ny lopitarika e. Ka Fa ahoana? misy solotenan'ny ministera-pia ao, misy solotenan'ny mpamatsy vola ao, misy solotenan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ao, misy solotenan'ny commune ao. Dia mahavariana raha tsy ho voafantin'ireo olon'ireo ny anaran'ny dokotera. Sady tsy ny anaran'ny dokotera rery ihany koa ange ny ifantenana fa izay mahatonga atota-taratasy rery dia tsy maintsy dinihana tsirairay daholo e. Eny ary fa dia hikarakara ny atota-taratasy momba ny dokotera izay e. Mahavita soa rery ngiarako toa. Fa hony tokoa aloha e. Eny hoe? Nanahoana ihany le resaka fanamboaran-dalana nampanantenaina tamin'ny fotoam-pampelezan-kevitra ireny e. Taon'ny sekoly tsy nampanantenaina indray dia vita loko. Tsy maintsy atao ny lalana ka. Efa niteneniko iny dia atao. Dia roviana no hanomboka. Miakina amin'ny mpamatsy vola sy ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana foibe ka. Gawa tsy azona hodina ho amin'ny fanamboaran-dalana aloha ny vola azo tamin'ny fanamboarana an'ity sekoly ity e. Tsy mety izany ry ngiarako toa. Inona ny tsy mampety azy e? Inona ny tsy mampety an'izany? Samby foto-drafitr'asa tsy maintsy ho atao ihany na ny lalana na ny sekoly ko. Ny sekoly aloha ny maika dia io ny tadiavam-bola mialoha io. Tsy hitanao kosa angany fa maroa ny ankizy mianatra eto amintsika eto e. Hitako tokoa ireny saingy teny natao nge adidy e. Mbola atao ho any lalana fa ny sekoly aloha ny maika. Tianao hianatra eny an-tokotany ny zanakao? Nahoana kosa ny tsy maintsy eny an-tokotany ny hianatra e. Ka rehefa tsy ampy ny efitrano ianarana dia tsy maintsy mivoaka eny an-tokotany ny mpianatrako. Kanefa raha vita soamantsara ihany koa ny lalana dia ho hitan'ny olona maro mifamezivezy rehetra eo ny tena filan'ny tanàna ka hanosika azy ireo hanampy amin'ny endrika isan-karazany. Ireo olona maro hivezivezy ireo koa ange handalo fotsiny ihany ka mety tsy hahasarika azy akory ny hanampy amin'ny fanaovan-tsekoly fa hitsidika tanàna ny mamaika azy ireo e. Ka hanampy anao handresy lahatra n'ireo mpitsidika tanàna ny mpiara-miasa aminao sy izahay namanao ka inona moa ny olana amin'izany e? Fifanomeza tolotsaina no mahavanon'ny zavatra. Tena tsara mihitsy izany hevitra izany. Saingy ny fananganana sekoly aloha no hitako laharam-pahamehana. Fa laharam-pahamehana ihany koa ny lalana ka. Ngiarako toa. Tsy tsikaritra ao angany ataon'ny tanora sasany tsy mianatra intsony eto an-tanàna ireo e. Zava-misy eto an-tanàna moa very ngaben'ny tanàna tsy ho tsikaritro ah. Milaza ny raha mahita izany raha hiteniny ataon'izy ireo. Ka noho izany aleo beazina ny ankizy sy ny tanora mba tsy hitonana ampona sy tsy hanao tao foana e. Marina izany. Ny ataon'ny zalapifoka zava-mahadomelona tokoa azy efa tsy hanaovana azy koa. Fantatrao tsara mihitsy ny zava-misy. Ka mety ve aho moa tsy hahalala an'izany e? Saingy misy tsy fantatrao ihany koa nefa. Inona ny tsy fantatro? Anisan'ny nahatonga ny dralahy sakaiza amin'io zava-mahadomelona io ny fahateren'ny efitranon'ny tsekoly. Tsy misy miditra amin'ny lohan'ny zalahy ny fianarana fa toa mifanizina ampitoerana fotsiny dia naleony ny mivoaka satria any ivelany malaladalaka kokoa. Dia any dralahy manao ny ataony. Dia izany fomba ratsy izany no nisarika tsikelikely an-dralahy akin-doha tamin'ny zava-mahadomelona. Any ka niafara tamin'ny fitsoahana andaharana tsy ho isan'ny mpianatra intsony. Ay! Izany ny zava-misy marina. No
Everiko fa ho akamoana tsotro izao ny andro zala tsy maharisika mianatra ireny ange. Zahay niteneniko aminao hoe lahara-pahamehana ho an'ny sekoly. Tena nihevitra mihitsy aho fa akamoana sy tsy fahaizana ny endry zalahy reniko. Na za ko aza ange nihevitra ohatranao izany taloha e. Fa rehefa nandinika sy nanady ady lalina dia izay no tena antony nampitsokan-darana an-dralahy ireny e. Ka maninona moa izany raha entanina hiverina an-tsekoly indray ry zalahy reny raha izany e? Tsy andraikitra samy rery izany fa adidintsika mpiara-monina rehetra kosa e. Mila mahay miresaka amin-dralahy ireny mantsy satria efa mivilana mihitsy ny fijerin'izy ireny. Mivilana ahoana? Mihevitena ho tsy ho lasa lavitra amin'ny fiainana intsony dralahy ka manao izay mahafinaritra azy sisa ny ataony e. Resaka hafa indray izany e. Manatona anao ringa aby ny tanàna fa misy resaka tiana atao kely. Ay, ary soa ary ny dinga fa mihaino anao atompoko. Taranaky Randrena Rivo-Mpanifo efa teto an-tanàna teto izay e. Ary hanolotra anarana mpitondran'io sekoly vaovao io. Ay, ao amin'ny mpitady-soratra ao napetraka ny antota taratasy ka. Efa avy nametraka azy tao mihitsy izay ka. Dia isan'ny ifaterana izany ny tolotra anarana narosonareo. Fa mba fantatrao ihany ve ny lazan'io dadabenay io teto an-tanàna teto e? Fantatro tsara mihitsy ka. Ay. Ny tranondrazanareo ange ry ambony antsinanany ry mikatopotsiny ry e. Mikatopotsiny tokoa fa mbola mila ravinahitra any andrenivohitra sy any ampitan-dranomasina any izay taranany e. Aza mba manadiny ny tanindrazana na dia izany aza re. Ka izay indrindra ange ringa be ny tanàna no anaovana tolotra anarana toy izao e. Iverina tanindrazana amin'izay fa vonika melo-maso e. Mahafinaritra izany. Fa hono tsy tokony tonga dia ampitondraina ny anaran-drazanay ve io sekoly vaovao io sa? Misy dingana isan-karazany ny fanatanterahana an'izany ka. Ny dingana samihafa ange arahana ihany fa ny resaka mitokana ohatran'izao koa mba asiana dikany e. Tsy azoko ny tianao atao. Leo dia tsoriny e. Ohatrinona ny tokony omenay ianao? Tsy misy sara ny fandraisana anjara amin'ny tolotra anarana ka. Tsy misy sarany fa izay ame e. Ty indro misy vahalopy atolotra ianao ka raha tsy ampy dia mbola afaka manome izay. Raiso ivalopinareo io dia aprimy fa tsy misy azo ampiasana an'io ato. Mbadiny kely ihany re ringa be ny tanàna fa amanetsy ny vitsivitsy nge izy io e. Tsy azo raisina ange ho ahy io e. Andramoraisina ange dia ho hitanao ny lanjany e. Raha-mpanjakana ange izy ty ringa ka tsy azo atao ohatr'izao e. Iny e, marina izany. Saingy dinga mitokana ho any antsika. Ary tsy misy resaka tokony hipika izao raha tsy zasy ianao ihany. Izay no mahadinika mitokana azy. Tsy mendrika angany anaran-drazanareo. Tsy mendrika ahoana moa? Izy aza ny tena mendrika indrindrako. Izao fihetsika ao izao mantsy dia manambara an'izany. Raha mendrika mantsy ny anarana rosonao dia tsy tokony hanao sisy-bola toy izao ianao satria anjarana aza efa mendrikako. Ka ny fifanohanana sy ny fifamenoana ange ny zava-dehibe. Mifanohana sy mifameno ahoana moa e? Mifanohana satria tanàna iaraha-manana ity. Mifameno ihany koa satria ho fanampin-karamanao eo anaty valopy io. Misaotra anao aloha ny mahatsiaro ny tanindrazana dia lavitra ty. Kanefa lazaiko aminao koa fa ampy ihany karamako amin'ny mahabe ny tanàna. Misy ampy ny azoko atao tahiry mihitsy azy izany satria manana asa hafa atao ihany koa. Azo ampiana ange ho ahy io raha kely. Azonao anampiana an'izay tahiry efa voanginao ao? Ampy ihany valika sasarako ry tompoko. Raha iso ihany sao dia mba mahasoa e. Efa voaozina hihinana amin'ny alalan'ny atsembohantsika isika ringa. Valika atsembohanao ihany koa nge io satria miasa ianao e. Ary tena hiasa tokoa. Hiasa? Saingy hiasa ho an'ny vahoaka fa tsy hiasa ho anao rery. Misy koa nge ny tsara maningana amin'ny toe-javatra tahaka itony e. Ny tsara amiko dia ny fahavitana io sekoly io sy ny fampisalorana anara-mendrika azy mba hampavitrivitrika amin'ny mpianatra manohy fahalalànao. Mety tsy hampavitrika amin'ny mpianatra izany ny fampisalorana ny anaran-drazana io sekoly io. Tsy ny teny izany kosa ka. Azo adikan'izany ny teninao ka. Mandika vilana ianao satria
na ny anarana narosonareo aza tsy fantatro akory. Ay, itiary ny anarana rosonay e. Io ny anaran'ny dadabenay nanasonimponina teto tamin'ny alalan'ny areny. Tsy za rery no manapaka fa misy komity miandraikitra ny fantinanarana. Saingy ianao ny lohany amin'ny mahaben'ny tanànanao a. Tsy afaka manao didika felehibe fa izay tapaka ny mary ihany no izy e. De mahavareny zany ry aben'ny tanàna. Zany ny fanao amin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana toy izao ka. Ny fanjakana angy any an-drenivohitra e, fa tsika ty ambanivohitra. Ho an'ny taranaka ny sekoly ka mitovy avokoa ny fandahara-pianarana na aiza na aiza. Dia mitovy manaraka izany ihany koa ny fitantanan-draharaha-mpanjakana na aiza na aiza. Tsy mitovy ny an-drenivohitra sy ny ambanivohitra ka. Tsy mitovy ahoana ry nga. Ny any an-drenivohitra akaiky vilany, fa ny aty ambanivohitra tany lavitra andrina. Fa ny fanabeazana ny taranaka mitovy manerana ny nosy. Marina izany fa ny ampanakaiky anao ny vilany nge izao ataonay izao e. Tsy mba vilany misy arina fa vilany feno hena. Aza mandrisika anao ny tsy fanao ianao ry ngara-tany a. Tena fanao mihitsy ny toy izao ka. Any an-drenivohitra any ianao a. Raha vao tsy manao tahaka an'izao de tavela eo na de mahisy mendrika tahaka n'inona aza. Miteniteny foana ianao izany a. Ny marina izany lazaiko aminao izany ka. Betsaka ihany ny olona fantatro sy mifanerasera amiko any an-drenivohitra any fa tsy misy manao toa anao izao ka. Eny fa na ny afaka monina any aza tsy mitantara na manao toy izao ataonao izao mihitsy. De laingan'izy ireo ianao izany ko. Ka ireo olona nolazaiko taminao ireo tsy mbola nisy nandainga tamiko izany. De hafa andray izany ko. Tena mahazandao ty ben'ny tanàna ty izany fa aleo anaovana hefipetsy. Io rehefa nampindrika ben'ny tanàna. Tontan'roa alina ariary maromaro ireo. Azonao raisina avy hatrany ireo fa tsisy olana velively e. Inona mbola mampiazoazo anao eo? Tsy mihazoazo aho fa lasa eritreritra. Inona mahalasa eritreritra anao ry nga ben'ny tanàna? Mbola tsy ampy reo? Andraso. Io mifanampy manaraka ary. Ny mahalasa eritreritra dia izao ry ngara-tany a. Hoe ahoana? Ahoana ny faran'ny firenentsika sy ireo taranantsika raha atao ohatr'izao avokoa ny sehatra rehetra. Aza mihevitra an'izay ho raha-pitso re ianao hoe ny anio aloha banjinina. Rehefa tsara ny anio a dia ho tsara ihany koa ny ampitso. Tsy arovy anefa fa ny anio no mandrafitra ny ampitso. Zay reny no izy ry nga ben'ny tanàna fa velao ankatadalana. Ampiasao amin'ny tokony ampiasana azy ireo vola ireo a. Fefa foinay ho anao. Veloma ianao. Tena tsy noetiny ny volany. Dia ahoana reto? Atao am-paosy reto izany fa vola dala tompoko. Iny ahy izany tsy anaikeo e. Ato amin'ny vatany indray no ampandriana ny resaka. Ody ô! Iza koa izany? Ody e! Aleo hoe ho jerena. Miaraba tompoko. Ay anareo ihany? Eny tompoko. Ahoana ny anareo izay azafady? Tia mba omeo anga ben'ny tanàna fa efa ndresaka izay. Inona ty? Ary tao vola? Ie, vola tokoa iny. Fa atao inona hono reto? Omeo azy fotsiny rehefa efa ndresaka izay. Dia ohatrinony reto? Azonao isaina raha tianao izany. Tsy anisa rehefa matoky anareo e. Ampitaiko aminy afatra. Dia mba reseo lahatra tsara re izy fa ianao mifandetefomandry ny afaka manao an'izany e. Resena lahatra amin'inona? Ifandresaka ho azy zahay. Kanefa nisy hevitra kely tsy nitoviana. Dia ianao mifantatra fa afaka mandresy lahatra azy. Fa resaka inona aloha izany e? Omeo azy fotsiny ny vola iny dia hitantara-ndresaka aminao izy e. Dia mba reseo lahatra hatramin'ny farany re izy e.
ianareo ange izany efa nresaka tany ka tsy misy idirako intsony izay resakareo tany e. Misy idiranao mihitsy amin'ny mandefy mandriny ianao ka. Omeko azy fotsiny reto volo reto dia vita ny adidiko raha izany. Eny ary re, fa dia ataovy ihany re izay mety ihany e. Dia aleo anga aloha izay angatadalana fa mbola maika dia mampamangy any amin'ny ngiabe ny tanàna any e. Fa inona kosa ny resaka tany izany? Dia atao inona ity volo ity? Tena tsy mahazava amiko izao a. Aleo antsoina mivanta ny rangahy iny. Allo, afaka miresaka ve sa mbola miasa? Afaka miresaka ka. Fa ahoana? Nisy olona tonga nga tany aminao tany. Ie, fa ahoana? Dia atao inona ity volo ity e? Vola inona? Omenanao hono ilay vola ato fa efa niresaka nareo e. Tsy misy resa-bola fanaovana izany mihitsy ka. Dia mahavariana izany. Fa ohatrinona ny vola napetrany tao izany? 5,000 ariary. Fa ahoana e? Inona ny resakareo tany? Tonga dia anina izany volo izany fa adala-topo e. Sao dia tsy mety izany rangahy. Tonga dia anina ho afa adala-topo. Sao dia avoasaringotra antsika izany rangahy. Tsy misy izany re. Lazao amiko ary aloha ny anton'io volo io. Tsy resaka be aminao eto afa izay. Anina ny vola fa adala-topo. Rehefa tonga ny an-trano amin'ny resaka tsara amin'ny atsipriantsika. Eny ariko, tongava malaky ianao fa vola hafahafa izany raha azoko tsara. Aza manontany izay omby maty ihany fa ny hena ny hanina. Ay ve izany ny resakareo tany e? Olona adala? Ary reny ihany ange ilay olona tonga teto nampiahiah antsika e. Dia avelao ho any fa olona tsy mihevitra an'izay tokony atao reny. Dia atao ahoana izany ireo volo ireo? Hanina fa adala-topo ato aminao. Sa averina any amin'ny daholo ny volany? Asa, kanefa tsy hita intsony ange ry zareo e. Jereo fa nanotranon-drazany aza amin'ny katon-dava. Dia avelao iandry azy eo ny azy raha izany. Sa aleo hohanina ihany fa vola adala-tompo araka ny teninao raha izany ny zava-misy. Sarangotiny amin'ny volany ianao fa aleo ny azy averina amin'ny manontolo e. Fa aiza moa no ahitany pirofo fa nandray ny volantsika? Ny olona tahaka ireny mahita hirika amelezana anao foana e. Vola angeny ampiasainy e. Dia ho jerem-potsiny amin'izao izany ny vola tokony ampiasaintsika. Tena hevitra marinao mponova izany lazainao izany raha ely a. Tsisy laingako izay voalazako rafaly a. Fa ahoana e? Andeha ary anina fa adala-topo e. Ianao koa toa mitsapa fotsiny fa ay mitovy hevitra ihany tsika. Ka mila tenerana ny hinanantsika an'io vola adala-topo io fa tsy tokony anaraka fotsiny ny ray amin'izay fanapahan-kevitra ho raisina. Vola adala-topo izany io dia hohaninako. Efa ny saina lalina ihany koa tany ampiasana fa dia hanina ny volany fa efa tsy omby paosy e. Tsisy vatam-pirimana azy intsony angambany aminy. Ary maninona indray nefa raha tanterahana amin'ny faniriana? Ianao ve abrisika amin'ny tsy famarinana? Ka raha ohatra hoe ny azy izany no lany dia ahoana? Aleo andeha ny fifantenana anarana amin'ny fomba mangarahara. Dia raha izy ny lanin'ny komity dia mitondra ny anaran-drazany ny sekoly. Fa tsy aroso melo mihitsy ny tsy maintsy andreseny. Mitady vadim-panekena ianao izany raha matoa. Ka inona ny malasa ny heritreritra tapoka amin'izany ary? Mba te hitsapa ny tena hevitra koa re ay e. Tena tsy natao hivadivady foana tsika raha ely e. Fa ahoana? Mitovy toetra. Ka ny mitovy na ny mitovitovy ihany ange hono ny tsara miara-dalana amin'ny fiainana e. Marina mihitsy izany e. Ivoatra be izany ny fambolena sy ny fiompiantsika. Aza maika aloha fa sao dia tsy mety e. Inona indray ny tsy mety raha angaty a? Maso mijery ny an'ny olona ka sao sary mpisaina ny hafa amin'ny fivoarana tapoka amin'ireo fambolena sy fiompiantsika ireo. Dia roviana izany ireo volo ireo vao azoko tiana. Azoko tiana dia n'izao ireo e. Saingy tsy tokony sehoseho be loatra mihitsy isika. Anga moa isy anao an'izany fa
silisilihana tsy kelikely eto aloha sy azo ampiasaina e. dia tsy ampiasaina amin'ny fambolena sy fiompiana aloha fa aleo ampiasaina amin'ny fandaniana andavanandro toy ny siramamy, sira, menaka sy ny sisa tsy maintsy hovidiana. Mety izany, sady reny ihany ange ny tena ilantsika vola isan'andro atao trano ato e. Ka izay mihitsy hoa mila malina fa tsy fantatra amin'ny fisainan'ny olona. Manatona mivatany eto aminao ary nga be ny tanàna fa misy tsy mazava ny zavatra ataonareo ato a. Misy tsy mazava ahoana ry nga ty? Nataonareo akifonifoniny ny fanomezana anarana an'io sekolintsika vaovao io e. Iza no lazan'izany taminao e? Izany no malaza eto an-tanàna e. Zavao amiko misimisy kokoa izay renao tany fa tsy azoko a. Misy mirehaka be any fa efa mitondra ny anaran-drazana io sekoly vaovao io. Izy izany? Taranaka Randrenarivo e. Ha! Angambo le eto an-tanàna reny olona ireny. Efa tsy eto tokoa izy ireo fa efa lasa ny andrenivohitra any amin'ny misy azy ihany e. Saingy talohany nandehanany dia nilaza an'izany tao aminay ry zareo. Olona tsy ampy fiheverana ireny ry nga Rakoto a. Tsy ampy fiheverana ve iteny toy izany fa ao raha. Mbola hodinian'ny komity ny atota taratasy rehetra fa za maika e. Ka nefa ngeringa be ny tanàna dia tena mireharehibe mihitsy ry zareo e. Mandrasa ho aho fa tsy maintsy atao peta-drindrina ihany izay tapaky ny komity. Dia inona izany no tokony atao momba ny atota taratasy ny dokotera e? Mandrasa ho aho. Miandry manantena voka-tsoa sa miandry vasoka fotsiny? Ary tsy mahazo resaka mihitsy koa rangahy a. Mba jereo ihany ny rariny ry sea. Ny komity ho any manapa-kevitra fa tsy zarery. Na izany aza sea nge ny filohan'ny komity e. Tsy afa manapa-drery ho any filoha fa iaraha midinika amin'ny komity hatrany izany dia izay tapaky ny maro eo no izy e. Dia miandry izany zaiko. Mandrasa fa izay ny fihetsika voalohany ho amin'ny fikatsahana ny rariny e. Sao dia mba nanao sisi-bola-tany ho any kosa azy reny olona ireny e. Ohatray rangahy, mpanao izany angasa ny komity no nisy nanao an'izany? Dia tsy haiko aloha fa tena mirehare loatra ry zareo a. Ary tsy mbola nisy firehariana tahaka an'izany tamin'ireo izay hitako sy reko. Dia tsarao amin'izany ny tsy fahamendrehana asehony. Sa mandihy tsy afa-tavony. Iza no efa nahavita izany teto hatramin'izay? Tsy mahateny ianao satria tsy mbola nisy izany hatramin'izay nitondrako ny tanàna. Ka dia miedinedina fatratra ilay olonako. Dia avelao azy ny azy e. Fa ny fahamarinana nazontsika hatramin'izay teto banjinina. Dia tena mahatoky anao ange izay ry nga be ny tanàna e. Hitokio tahaka ny tokianareo hatramin'izay a. Fifanekem-bazimbany antsika ka izay mivadika aloha kely ily e. Raiso ny tanako raha tsy matoky ahy ianao. Dia raisiko an-tanandroa mihitsy ny tanany se ary tsy vadika amin'ny marina se. Tsy famadika ny marina, fa ny marina dia marina trany raha mbola zako ny za. Dia misaotra rery nga be ny tanàna ô. Dia tena mahatsikaiky mihitsy raha matoa reto olona manolotra anarana mpisalorana ny sekoly vaovao. Fa ahoana indray Rafaly? Misy manamby zavatra hafa indray e. Manamby inona? Omeny omby iray hony ara tafavoaka ny anaran-drazana. Taranaka izy izany? Taranaky ny sakaizam-bohitra teto fahiny e. Ay, iza no anaran'izy izany? Taranaky tompoky laramihevitra e. Dia mihevitrevitra toy ny anaran-drazana izany ny fihetsiky ny taranany. Ianao koa dia efa be filaza ery. Atoro anao indray nga moa fa ny anarana manahaka e. Na izany azako. Mila miseho amin'ny mpahamendrena ny taranaka mba tsy ahavoahosom-potaka ny anaran-drazana raha tena misaina ny taranaka e. Dia nataonao ahoana indray izany fanomezan'olona izany? Hoy, nolaviko avy hatrany. Ohatray,
Maninona tsy nasaina nakaty an-trano dia izany no niresaka taminy. Odry asa miadaladala raha matoa. Midaladala ahoana? Reny azontsika nahazo vola be maimaim-poana. Tsy efa mana avy any an-danitra ve reny e? Aizako ianao efa nomeny tany amin'ny birao dia mbola nanatitra teto an-trano indray koa izy avy eo. Manamlatsaka tsy misy ohatr'izany. Misy ino mana fa ho velona ny tahatsaha. Ora ely a, fa ianao dia mihevitra fa tsy hampiahara sy ny manodidina ny mahita omby vaovao ambalatsika. Raisina fahatala tompoko. Mba fatenana ihany izay tokony anina fa tsy izay rehetra tolotry ny olona akory dia anina avokoa e. Ko adala tompoko. Na izany azy e, ny omby ange hita miharihary fa ny vola tsy nisy nahita fa tsy sasy ianao rery ihany e. Izay ny tsy mampitovy an'ireo, ka izay ny tokony tsy andraisana ny omby. Dia teneno hatrany raha mbola misy ny manamby zavatra hafanao momba io fantina anarana io fa haiko tsara mihitsy ny miresaka aminy. Isy, iza koa ny mbola mety hanamby ahy eo. Tsy fantatrao izay mety mbola ho avy eo a. Voninahitra nge no ho azo amin'io e. Ekeko izany, fa ny fanoloram-boninahitra ny hafa tsy hanitsanako ny voninahitro mihitsy kosa aloha. Izay kosa aloha dia marina e. Ary tena mila tandrovina fatratra toy ny anak'Andriamaso ny voninahitsika. Dia aleo hebohebo ny sasany ivelomantsika e. Dia lalina ity fitiavam-boninahitra ity re olona e. Tena tsy lainga mihitsy ny filazan'ny sasany hoe na mampietry na manandratra ny voninahitra. Iza koa mba olona miteniteny foana ohatr'izany. Voninahitra ve dia mampietry? Ohatra, mampietry tokoa ny voninahitra raha matoa. Jereo amin'izao fihetsika ireo te hahazo voninahitra izao fotsiny. Izy ny te hahazo voninahitra dia ny toetra no ento mirorona amin'ny fanaovana tsolotsolotra. Nefa tsy fantany akory na ho voafantina ny anaran-drazany na tsia. Aleoko ihany olon-tsotra tsy manam-boninahitra fa tsy ilaozany tondro-molotra ny olona mahay-boninahitra tahaka izany raha izany. Izany no izy rehefa tsy mahandry tantanako. Sady tsy mahandry tantana ny tsy mahatoky ny anarana rosony. Dia azy ny azy fa ny antsika dia ny miaina finaritra amin'ny adalandry zareo izany koa. Manahoana ry ngarako toa? Salamy e. Matavy izany omby izany a. Mba mazoto homana reny biby dia mitombo e. Dia ho sazy hividy an'io rotapitrisako. Oka rery ngaroa. Fa hono ahy e. To elaela nareo vao tonga ety indray e. Mbola sahirana amin'ny asany an-drenivohitra any re. Ary roviana no ampisalorana ny anaran-drazanareo sekoly vaovao io e. Tsy ho ela intsony izany ry ngarako to fa aza maika. Hanao lanonana manetsiketsika tsika rehefa tonga izay fotoana izay. Dia efa miandry izay valalam-piandro fasany e. Ka anareo mihitsy ny tena asaina amin'izany koa. Ny vary sy hena ihany nenaino atao vesaka ry ngaroa dia efa vita ny fety a. Sa tonga dia hovidianao izao ty ombiko ty anaovana an'izany fety izany e. Sao sady kosa ve dia vidy omby e. Ka ny fety tsy maintsy atao ka tsy aleo fifandriana dian'izao no ety manana amin'izany e. Andraso kely aloha ka. Finona mbola andrasana ry ngaroa. Matavy ange ty omby ty e. Alefanao ohatry namika nefa izy io e. 3 tapitrisa ariary e. Adray, lafo loatra kosa izany ry ngaroa. Ohatrinona nefa ny sahanao e. Ray tapitrisa e. Izaho kosa e. Tsy latsaka kosa iny efatreto sy 2 tapitrisa. Dia aza alefa ntsony izany ary io fa ho anay e. Dia mba mila vansa kosa izany ry ngaroa. Ohatrinona ry ngaroa? Ny andro tokony. Alahy aloha eritreritra kely e. Finona indray no mbola eritreretina amin'izany ry ngaty a. Angatsy efa vonona e. Ka tsy za rery ny tompo fanapahan-kevitra ko. Dia efa tsy alefako intsony izany ty a. Tazony mihitsy fa tsy maintsy raisina io e. Tena mba matinareo rangano baolina. Mpanao baolina maina aty ka nahoana moa tsy hahafaty baolina e. Mba ampianaro izay e. Zahay kosa ve dia hanoro ny teknika anay e.
dia tia teninareo zany ko kanefa dia mpiray tanin-drazana izao. tsy fitiavatena mihitsy zao fa efa anjaranay ny io be voninahitra. Ka mba te ohatranareo koa nge zay e. Aza mianto vitana aminay e. Fa nahoana kosa Efa voalahatra ho be voninahitra ho any aty. tena mba te ho tafita ohatranareo ange zay matoa mangataka teknika e. Raha azonay ampiarina moa dia ataonay fa raha tsy azonay ampiarina kosa dia ajanonay e. Teknika tsotra nge zany ry Ngarakoto e. Mba atorory e. Mila mahay miresaka. Mila mahay manao savony vava zany. Tsy a. Mila manao tsolobola. Mila manasoany ngaben'ny tanàna. Tsy a. Finna ihany ty tsy ianao ty e. Tsy ambarambara re. Tena ty tena tafahoatrinareo raha izany e. Aiza koa. Tsy mitsinjo ny mpiray tanin-drazana. Fitsinjovana ny mpiray tanin-drazana ve isotra ny efa nataon'ny dadabenay e. Dadabe anareo zany fa nareo taranany ka. Mba soavy ihany izay vahoaka madinika e. Efa fanasaovana anao ny ividiananay ombinao io re ry Ngarakoto. Mba omeo avansa kely raha aloha fa tena maina nge zany ny teny de. Maina toaka sa maina ranom-boankazo sa maina mofo ny tendan-drakoto. Maina amin'izany rehetrarehetra lazainao zany e. De efa tafahoatra kosa zany amaina ny tendanareo zany ka raha izany ny zava-misy ko. Ka hitanao ihany fety ambanivohitra nge tsika e. De maninona raha ety ambanivohitra? Tsy mba mahita an'izay fahitan'ny olona e. Ka inona raha ny fahitan'ny olona tian-drakoto hita e? Tena mba omeo avansa moa ty ombiko ty ry ngaro fa efa ho raisinareo ihany a. Ka ohatrino ny tadiavin-drakoto ary ha? Ny roam-pahatelo ny vidiny ho ah. Be loatra kosa zany e. Ka ohatrinona ary ny azonao omena zao e. Raha mba omeko ray alina ariary ianao dia sady vodiny varotra zay. Tena kely loatra kosa zany ry ngaro a. Ohatrino ary tsy kely e. Raha mba ray tapitrisa ariary e. Oy! Tena mbola be loatra zany a. Zay misy any aminao any ary e. Aleo fa ampiko 4 alina ariary ny ray alina dia 3 alina ariary zany e. Ento aty raha ny volanao fa ho raisiko e. Ty ary e. De efa vodin-drobarotra iny a. Za kosa e. Tsy raikitra raha izany ka. Aleo mba fialany etaeta fotsiny ty fa ny voninahitra reo ve dia ho ahetry amin'ny tany e. Manome an'ity volo ty mahimahi-poana ianao dia ataoko relazy aty ambanivohitra ety hoe olona tena mpitsinjo ny madinika ka mila tohanana amin'ny lafiny rehetra arak'izay azo atao. De hoetanao fotsiny ary aloha ny vola fa zay nge na tsy ankalazaina aza dia efa malaza e. Tena marina zany ry ngaro a. Tsy mahagaga raha mpisalorana ny anaran-drazanareo ny sekoly vaovao e. Madray, ka efa malaza ho azy zay ko. De misaotra sy makasitraka ary makatelona re ry ngaradany io. Tsisy tokony isaoranao zany ry Ngarakoto fa ny tokony ataoko aminareo ety ambanivohitra ety zany a. De misy ireny tahaka an'izao mba tsy ho sahirana ny tambanivohitra toanay e. Nareo tambanivohitra koa nge tsy mba malala miavitena amin'ny mahavoanareo fa dia mifekitra amin'ny asa tsy dia misy tombony firy. Mba ho aiza moa zay ry ngaradany a. Tsy afa makay izy e. Dia mila manezaka kely nareo Rakoto a. Tsoroka aminao a. Fa zany tsy namparisika ahoniny ety. Fa naleko ny avitena tany an-drenivohitra tany. Zao a manontany ny ory. Ka mba hiantrao re zay zany e. Fiantrana ve izy oatra ny efa nataoko na maimai-poananao 3 alina ariary zao e. Tsy mahavita zavatra be toy inona koa nge ny 3 alina ariary ety ambanivohitra ety. Zany dia mila manezaka kely nareo raha tsy dia ho tratra oreny. Ie, de roviana indray zany ianao ny iverina aty. Rehefa hitokana sekoly vaovao ka. Fa angamo tsy ho avy aloha ianao hanatitra ny vidin'ombiko. Ry Ngarakoto tony koa re olona tsy mba mahazo resaka mihitsy. Efa hoe tsy maintsy ho raisiko ny ombinao. De mahatoky anao ary azy zany a.
aleo atao toy ny fifanekem-bazimbany atsika ka izay mivadika aloha kely ila. Tsy ary aza mba mikafarafara fa tsy tsara zany a. Tsy mikafara mihitsy zany fa mba antoka amin'ny fifampitokisan'ny samy lehibe. Zay ary aloha fa aleo angamba andeha amin'izay fa mbola maika e. Mandalitaly fotsiny a mamantatra ny tokony atao amin'ny fitokanana sekolontsika. Ary iny tia mahamalomalo kendrika anao toy io Rafaly. Lasa ho any eritreritra hoe Lasa iza ny eritreritra hoe kinona moa fa tsy momba nyty anarana salotra ny sekoly vaovao e. Fa maninona indray? Tonga tao amin'ny birao tao amiko indray ngely rangana nisy boly e. Dia ahoana indray hoy izy? Matoky aho hony izy ko. Dia ahoana ny navalinao azy? Kinona moa fa dia efa niteneniko taminy hatramin'izay ihany ny navaliko. Ny komito any tompo-teny farany. Mety mihitsy mivaly teninao. Za koa tsy hamaty tena aminy ao ka. Dia nanome vola indray sa tsy nanolotra? Tsy nanome ka. Na dia vola tsy mipôsy kosa ve dia isak'izay mandeha izao anolotra foany. Iza mahitako. Zany izy hoe vola tsy mipôsy zanyko. Fa na izany aza sarotra mihitsy ny fantina anarana Ramatoa. Fa ahoana e? Ka anarana 500 mahery kely no ifatenanako. Ka maninona raha le nandovoly iny no mety sehatra e? Tsy mety izany. Tsy tsara ny mamadika ny marina. Raha izy mantsy ange no tafita dia milamin-tsaina tanteraka tsika e? Efa milamina hatrany am-piandohany tsika Ramatoa. Fa ianao izany ange ohatry ny mitady vadi-panekeny e. Tsy izany ka. Mba niserana kely ao an-tsaiko fotsiny izay hevitra izay fa ny atsika efa matipaika ny teny havalian'olona indra mitady anangatra izy ka. Tena sarotra ho an'ny fantina satria misy tena mendrika ilay anarana. Mba isan'izany ve ilay olona nandovola? Tsy anisany mihitsy. Efa mba fantapantatra kosa ny anarana tokony homem-boninahitra angamba? Sarotra e. Fa dia inona loatra ny mahasarotra azy rangaha? Lafy ny zavatra maromaro no tsy maintsy jerena satria anarana mitoetra mandrakizay no apetraka. Ambonin'izany dia sekoly no salorana anarana ka tsy maintsy atao mendrika. Ny sekoly izay iarahan'ny rehetra manaiky fa loharanom-pahalalana, toerana fanabeazana olom-pirenena vanona. Ka raha anarana tsy mifandraika amin'izany no asalotra azy dia everiko fa tsy mendrika, no tsy rarina. Dia misy anarana mendrika izany masotsivana samihafa izany ve nefa ao? Eo ampikirakirana sy ampandiniana ny atota-taratasy rehetra izay izao. Dia sarotony loatra nareo ka. Tadidiova, rehefa tsy saroto ny tompona andraikitra manam-pahefana dia tsy maintsy anjaka ny baranahany Ramatoa. Ary rehefa manjaka ny baranahany dia ho potika hatramin'ny firenena sy ireo vahoaka ao aminy mihitsy. Ka ianao rery ve havita inona eto amin'ity nosy be midadasika ity e? Eka ny toy izany fisainanao izany mihitsy ny tena tsy mampandroso atsikako no... Fa ianao ve dia mihevitra fa manao toy ny fanaonao sy ny fihevitrao daholo ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny firenena? Tsy fantatro izany fa za aloha no eto amin'ny sehatra misy ahy. Dia raisiko ny andraikitra heveriko rary no fampandrosoana ny tanàna manontolo. Dia hafa loatra ny ianareoko. Izay hihinan-kanina ihany ve ny tanjona? Mety aiza ianao ahatsapa fa olombelona manatsaina mampanahy sika Ramatoa. Fa tsy biby akory ka mikatsaka izay avoky ny kibo fotsiny. Ny biby ny tsy mahay misaina fa tsy ny sakafo miditra am-bavany fotsiny ihany. Dia efa masiaka ery ianao izany. Ka izany no izy ka. Olombelona tsika ka tokony hikatsaka ny tsara sy mendrika amin'ny lafiny rehetra mandrakariva. Fa tsy mijanona amin'ny fanomezana fahafapon'ny kibo fotsiny ihany. Dia izay ataonareo ao re. Inona koa moa ny hidirako amin'izay raharahany kominina any? Ny fikarakarana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tokantrano ihany no efa nataoko hatramin'izay sy mbola ataoko hatramin'izao ary ataoko mandritra ny androm-piainako. Tonga indray ianao Tiringara tany. Tsy maintsy midina matetetika rehefa ilanona antsika e.
ka ho raisinao amin'izay zany le ombiko efa teny natao re ka tsy maintsy tanterahany e. dia mahasoava ary ngiaroa sady efa nifahanako tsara ao le maraka vo maika mitombo atavezana fa le famoahana ny anarana amin'ny fomba ofisialy ho ato ela loatra e. tsy hainao rery no mahatsapa an'izany fa ny olon-drehetra mihitsy ha fa olon-drehetra iza koa ka misy 50 mahery ange hono ny mpifaninanao e. a 50 mahery hoe ry ngiarako to zany ny resaka mandeha zao ka na ho zata aza tsisy olana fa efa nianaran-drazana no ampisaolorany amin'ny sekoly io e. radio zany a ohatray olo-mendrika inge ny razanay fony favelona sady nahavita be teto an-tanàna e. ay fary dokotera reny koa nge nahavita be teto an-tanàny e. intsy ze dokotera ve esy tsy mahatsindry ny anaran-drazanay rerena raha mitsabo olona dia hainy fa raha manome volany manitra tsy vitany asa rery ngiara-dany fa dia nisy nanolotra koa mantsy ny anaran'ny dokotera tsy maresanay ho ara izay dokotera e. zany eo ihany rehefa efa nentinao zany ny vola vidinomboka ohatray ay taranaka mimpanefoefo zay ry ngiarakoto ka tsy mitsoaka volan'olona velively dia roviana zany no azoko raisina ny vola ro ay akeny aminay ny ombo dia rehefa tonga eny ianao mandray ny vola e. dia misaotra meloa rery ngiaro fa manana ny maha izy azy mihitsy ny tanàna manana anareoko ka nefa oka ihany aloha fa ahoanandray rery ngiara-dany eo tsisy olona mipetraka maharitra mantsy eo amin'ny ohatranondrazana io ka ny olona iambina ny biby no olana za mantsy mandalo fotsiny ihany fa tsy toetra maharitra ka raha zany ny olana dia afaka manampy anao aka inona azo nanampianao amin'izany alohanao ny volako dia atao amiko ihany no mipetraka ny ombo ka azonao alaina amin'ny fotoana rehetra ilanao azy ny biby e. zay tokoa angano to mety koa mety zay raha tsy mampaninona anao na raha mahita olona iambina ny biby ihany koa ianao dia atery koa ny ombo rehefa voalohanao ny volako e. iza moa zany mba olona azoko itokisany ety an-tanàny aty afa tsy ianao ry ngiarako ta dia aleo zany aty amiko ihany ny ombo no mipetraka mandra-pahatonga amin'ny fotoana ilanao azy e. mety zany ka tena mety dia anaraka anao azy zany sa eto ihany dia ho efainao ny volako andao any amin'ny trano fa eto akalamanjana eto kosa viany namoaka vola e. ndao ary e. ary tao tsy be teny izy zany fa ahoana miomany ianao hiatrika tsikera fa tsy maintsy isy taim-bava azo atsika taim-bava avy amin'iza rangaty avy amin'le nanao tsolotra e. fa ahoana vita ny fifantenana anarana salotra ny sekoly vaovao hay dia iza ny voafantina anarana mpanoratra ny voafantina mpanoratra iza ry ngiarainy io re io netoka tio mihitsy ny taratasy dika mitovy ny fanapaha-kevitry ny komity eo e ay ve io mpanoratra io e ie ary ianarany zanantsika any an-tsekoly ange ny asa soratra io mpanoratra io e azany tokoa ary tsy izay ihany fa tompo tanindrazana eto amintsika eto mihitsy io mpanoratra io rehefa natao ny fanadihadiana saingy amin'ny mahampiasa-mpanjakana azy dia niasa tany anindrana tany foana izy fahavelony kanefa dia milevina ao mpasan-drazana eto amintsika eto ihany ny vatamangatsika eny fa nanina no izy no nisafidianareo satria nitaiza sy nanabe mpianatra maro ny asa sorany tsy teto tanàna teto ihany fa tany amin'ny sekoly rehetra manerana ny nosy mihitsy everina fa mendrika izany dia efa natao peta-drindrina zany io anaran'io raha pitsy io vo apetaka dia tena hiomana tokoa fa tsy petrapetra-pony ny mpanao tsolotra iny tsy misy teny azo avalitsika azy afa-tsy ny hoe vola-dala topo e ampy azy izay mba hampieritreritra azy reko koa angefa efa nividy omby tany amin'ny drakoto izy oy omby atao inona
hanaovana lanonana amin'ny fitokanana ny sekoly ony e. dia ho vita ho azy izany ny fandanian'ny kominina raha naika aminona ny ombony izy kefa niomana izany ve tsy efa vonony ka manantena ny anaran-drazany asalotra ny sekoly ange izy izany dia mandiha tsy afatavony izy raha izany nantenainy mantsy dia mba ho ny anaran-drazany voafantinareo dia izay no natonga azy ny vidy omby mialoha tamin-drakoto. iza ny tantaran'izany taminao mivadin-drakoto aza asiana kilazalaza fa aleo hibaribary eo ny marina sy ny adisompanantenany fiza koa moa no heverinao hitantara tsy aroa eo e. asako mampiteraka fifandraisana kaiky kokoa ny firesadresana ka mila mamihim-bavitsika aza matahotra ianao fa efa nifaneketsika ny tsy ampiasan'io vola-tsolotra azontsika io raha tsy efa milamina ny zavatra rehetra izay mihitsy dia ahoana moa izany ny azy sy rakoto tsy misy hidirantsika izany fa andry zareo ka mila miaro ny mponiny eto an-tanàna mantsy ianao raha mitady hanangatra amin-drakoto ny mpanao tsolotrako tsy misy hidira kosa izany ka nahoana kosa roa ianao rahan'izy ireo manokana izany sady tsy noentiny teo anatrehan'ny kominina raha teo ny fifanarahana ka nyrotota ihany no mifandamina amin'izay mety ho olana terany any na izany kosa aza rangaha le mpanao tsolotra ange ka tsy te halala fa tsy vola so mba tokony isy fitany lanany amin-drakoto ihany ianao koa dia efa miahiahy ratsy eto ka avy alao andeha ny fotoana dia ho hita eo raha isy tokoa ny olana amin-dry zareo na fa tsy maintsy alefa aloha ihany ny eritreritra samihafa fa raha olona baikoa ny volo izany to tsy hanarinary foana ny volany koa angamo ho very ny volany raha ny vidiny ombin-drakoto izy ka tsy maintsy heveriny ho very tokoa ny volany satria tsy nampiasaina tamin'ny fanomezam-boninahitra ny anaran-drazany ny anandratana ny anaran-drazany mantsy ange no antony ireny vola nomena antsika ireny dia izay koa ny antony fidianany ombin-drakoto aleo mba ho tsapany ihany koa ny adisony tsy tokony hanao sisiboly izany mihitsy mantsy raha te hametraka amin'ny tokony ho izy ny zavatra iray izany tsy mampandeny raha maro eto amin'ny firenena eto izany tokoa saingy raha maro ny manao sisibola dia ho velona ny sahirana tsy tombontsoa ho an'ny be sy maro nefa ny miandro sisibola fa ny fanaovan-draha raha ankapobeny mihitsy na aiza io na aiza ary na inona io na inona rehefa mandeha araka ny tokony ho izy tsy misy sisibola dia tsy maintsy ho velona ny sahirana rehetra marina tokoa izany jereo fa vokatry ny sisibola misehatra maro ohatra ny fanaon'ilay fianakaviana te hanandratra ny anaran-drazany dia lasa mihena ny faharisian'ny olona anao zavatra satria tafalatsaka tsain'izy ireo fa raha tsy misy vola tsy afaka manao na inona na inona marina kosa izany ka tsy afaka manao ninonina rehefa tsisy ny vola afaka manao zavatra foana na tsy misy aza ny vola raha ely ka nahoana ary niara-ny asa tamin'ny mpamatsy vola vao navitan'io sekoly vaovao io ny kominina draidraidray diso ianao diso ahoana tadidio fa efa andalam-panaovana ny sekoly ny ray aman-drenin'ny mpianatra niaraka tamin'ny fokon'olona tamin'izay teo am-pelantanany vao niditra ny mpamatsy vola satria nahatsapany ezaka ety fotony izy ireo dia nahatsiaro menatra amin'ny andraikitra tokony ataony izany tokoa moa izany mihitsy fa ianao ny tsy matadidy raha ely ny fanapahan-kevitra anao zavatra ny tokony voalohan-daharana fa manaraka ho azy avy eo ny vola fa tsy ny vola akory no atao sakana tsy rosoana dia adidinareo manana andraikitra izany fa rehefa vola-dala tompony dia haniko na tompona andraikitra azy izay dia mihinana ihany koa rehefa tojony vola-dala tompoka volam-bahoaka ihany angereny ary tokony hiverina ny vahoaka mihitsy matoa ampiasainy amin'ny tsy tokony ampiasana azy tahaka ireny izany io iekany volam-bahoaka mihitsy ireny ampiasain'ny sasany amin'ny tsy fahamarinany ireny dia tokony ahatsiaro saina amin'izay kosa izany ireny fianakaviana te hanandratra ny anaran-drazany amin'ny alalan'ny fampiasana vola ireny aorian'ny fahampahafantarana ny anarana voafantina isaloran'io sekoly vaovao ioko raha manam-pahendreny izy dia ahatsiaro saina fa raha tsy izany kosa dia asy izay ho fihetsika sy zavatra ataony mpangalatra ianao ringabe ny tanàna andao re aloha androso hatrany fa tsy tsara miresaka eto an-tokotany tsy androsa fa zay mpangalatra ianao
Ary tsy ataoko vita moro zao. ka inona ary moringaroa ny zavatra ao nangalariko a? No dia adala ianao a. No tianao tsy fantatra ny volana niraisinao. Natolotra ao ilay izy dia niraisiko. Fa raha tsy natolotra kosa izany dia tsisy sarika izay any am-paosinao na any am-batanao velively mihitsy. Ka mandray ny anao ianao e. Ka raha tsy ary le izy maninona ny menahy? Omena anao satria efa ndresaka tsika. Ampiasaina amin'ny fanandratana ny anaran-drazana ilay izy. Tadidio fa tsy nisy mifanaraka taminao tamin'izany a. Andangy ianao. Ianao no nanatona dia nanolo-kevitra sy nanolo-bola fa tsy naneho fihetsika na nilaza teny fanekena tamin'izay nambaranao mihitsy aka. Ka tsy maintsy ampiasaina ny vola rangahy rehefa tonga eo am-pelantananao a. Ny vola manan-kery ary ny vola mamatotra. Efa ny teny nanentana anao angia tamin'iny hoe hoento ny volanao nefa dia najanonao teo ambony latabatra teo ihany ko. Ka efa vola nomanina ampiasainao anandratana ny anaran-drazanay iny vola iny ka tsy metiko intsony. Efa fonao very ange izany ny volanao ringaroa e. Izany e, za tsy nampanantena n'inon'inona taminao fa namponao no nanome vola. Vola fonao any natolotra ka za indray ve no andafany meza. Mpangalatra nareo menakavy. Aitsio kely ny teninao fa tsy nisy nanery anao hanome an'iny vola iny a. Ka maninona no niraisina rehefa tsy ampiasaina amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaran-drazanay ny vola? Raisina ny vola satria tsy ilainareo le izy matoa ampiasaina amin'ny raharaha maizimaizina toy ireny. Tsy aloha fe ampiasaiko ny vola dia mba mandroso ny toe-karena ety ambanivohitra. Dia anananay vola zany nareo menakavy. Efa vola very ny eritreretanao azy iny ka anananao vola ahoana moa izay? Fianakaviana mpangalatra, mpametaka, fety sady fatsora. Mba moramora ihany ny vavanao andre matoa fa sao dia tafahoatra. Tsy rarahako izany e. Tambanivohitra manitra velona. Tadeo fa tsy ataoko vita moro zao a. Dia vonina anaraka izay ataonao ny kominina ka. Ahita ny anganonareo nareo manomboka izao. Lasa! Olona mirediredy. Tsy misy azonao vidiana vola mihitsy ny aty. Dia izany sy izany no resany tamiko tao e. Dia anao inona hono izy? Tsy nilaza izy fa izay nanao vavy izay dia lasa nyritonako. Avelao izy anao izay ataony ihany fa miandry fotsiny tsika izany e. Izay mihitsy ka. Tsisy taratasy porofony azy ka tsy tokony hananahy avelively tsika. Mba hanatra ho azy amin'ny tsy tokony hanaovan-tsolotra ihany koa izao rehefa mba mikarakara zavatra ny rehetra any. Izay no teneniko aminao hoe tsika mahatsapa-ndraro ny tokony hampiarina no mila mijorona dia verinao kely eto anivon'ny nosy azy sika e. Ny fampanjakana ny rariny sy ny marina eto an-tanindrazana ange tsy vita indray mitoraka e. Marina izany. Na izany aza nefa misy iny toa azy ireny ampitombo ny kitapo-mbola mimpandala ny rariny sy ny hitsiny. Sady mba hiena koa amin'izay ireo mpanao lalan-dririnina rehefa voadona tahaka ireny e. Ny mpanao lalan-dririnina ka voafehinao tsony. Miezaka manao ny fanaony hatrany izy ireny satria efa nahitany voka-tsony fanaovana lalan-dririnina. Izay le hoe tanana efa zatra mitsotra tsy afaka vokona tsony. Dia avelao izy anao izay ataony ihany fa miandry fotsiny tsika izany e. Hoay, misy mandondona izany. Sao dia ny mpanao sisi-bola no miverina sahady. Andeha aloha jereo dia ho hita eo e. Eny ariko. Miarahaba tompoko. Salama fa ianao manahoana ringara-koto a? Tsara e. Fa ao iangaby ny tanàna izay. Ao izy ao ka mandro soa ianao. Misy mitady ianao rangaha. Mandro soa e. Manahoana ianao ringara-koto? Tsara tsamanahy e. Ka inona ny vaovao sy maresaka? Misy dia misy tokoa matoa tonga etiko. Petrapetra ary dia arosoa ny dinika e. Mandana aloha ikarakaro kafe kely nge ingara-koto ramatoa. Oaka amin'izao ihany fa tsy dia lava nge ny resako hoe. Iza kosa na izany aza ve dia tsy mba hisotro kafe kely akory. Ka arosoa ary re. Ao fa arosoko tsy ho eleo e. Eny ary. Ino ny zato dinika ringara-koto?
fa hono ahy Ie, fa nataonareo inona tao amin'ny kominina tao ngiara-tany iny e. tsy misy ninina nataonay taminy ka fa ahoana? Ka nilaza fa ny fitahanareo hony izy ko Ny fitahanay tamin'inona hony? nakanareo vola hony izy nefa tsy nampisaloranareo ny anaran-drazany akory ny sekoly vaovao. Ahoana? Zany e, nakanareo vola hony izy nefa tsy nampisaloranareo ny anaran-drazany akory ny sekoly vaovao. Izy ny mandihy tsy afa-tavondry ngarakoto fa tsy misy an'izany a. Azonao amarinina amin'ireo komity izany. Za ve moa hanao an'izany e, fa efa fantatro ny toetran'ity mihebohebo iny. Sady efa fantatrao ihany koa ange ny toetran'ny olon-drehetra ao amin'ny komina fa sarotiny e, ary tsy tian'izany manao kolokolo izany. Fantatro izany ka. Soa ihany koa aza fefa voaraiko ny vola vidin'ombiko ko. Ie, henoko tokoa izy ny vidy omby taminao izay. Samy vidiana lafo mihitsy le maraka. Angano takiny taminao hoe averina indray ny vola vidin'ny omby. Ie, saingy nambarako tamin'ny fefalany ny vola. Dia mahavariana ny fihebohebon'ny sasany ka. Dia ahoana ho izy rehefa nambaranao hoe efa lany ny vola? Inona moa no lazainy fa nitso-drano ateo izy e. Tsy maninona moa fa varotra efa raikitra ka tsy misy azo atao intsony. Dia lasany ihany izany ny omby. Mbola ao an-tanàna ao ka. Alainy ao amiko eo amin'ny fotoana mahamety azy hono ny omby e. Ka raha tia misy zavatra mahazo ny omby dia ahoana? Dia efa nifanaraka izay fa tsy tompony antoka amin'ny fananany ary rehefa tsy alainy ao anatin'ny herinandro ny omby. Tena manao kitotoa mihitsy rangahy iny izany. Dia azy ny azy e. Ny omby lafo ihany a dia ampy ahy. Ty renika fery ngarakoto. Misaotra e. Mahery ery izany. Dia efa misahirana ery nareo izany raha matora elo marina. Ataovy rehefa tsisy misahirana izany eo e. Tonga soa ianao ry ngara-tany a. Ie, tonga tokoa haka ny ombiko koa. Ao izy ao ka. Sady efa nitondra ny zalahy reto a. Mpivarokena any an-drenivohitra any mantsy ry zalahy reto ka aleoko hitandry zalahy ny volon'omby dia ho teo izay fanarahanako. Matavy ny omby ao a. Azafady aloha ry zalahy, mba hiresaka tsy ambarambara amin'ny ngarakoto vetivety aho aloha. Ndao etsy amin'ny sisiny etsy ry ngarakoto. Ndao ary. Ahoana izay? Zao noho izy mba elao tsiny any amin'ny ngaben'ny tanàna any aho. Ialana tsiny amin'inona? Zao fotsiny teneninao aminy. Eno hoe? Tsy nety ny teny nataon'ny ngara-dany hoe ka ialana tsiny ary avelao ny lasa omba ny lasa fa aleo fialanasa manaraka no jerena. Tsy fantatro izay resakareo tany ka tsara raha ianao mivantana milaza an'izany aminy ka. Tsy manam-potoana ry ary ngarakoto a. Mbola mainka hiverina miaraka amin'ny zalahy reto sy ny omby a. Dia amin'ny fotoana manaraka miverina e. Mbola be asa sahanina any an-drenivohitra ka tsy fantatro izay fotoana hiverenako indraiky a. Ka sarotra amiko ny hisy olo vavanao amin'izany ko. Miangavy ianao ary ngarakoto. Miangavy re, mba ataovy izay fa samy mpiray tanindrazana ety any ve tsika dia tsy mba azo angaviana ianao e. Eny ary fa ho lazaiko an'izay ngaben'ny tanàna izany e. Aoka nefa ianao hanamafy an'izany rehefa tonga aty amin'ny fotoana mahamety azy a. Tsy maninona mihitsy ka. Samy mpiray tandrazana tokony hifanohana sy hifamonjy ange-tsika. Mbola ho avy ny anjaranay amin'ny fotodrafitrasa manaraka. Tsy maintsy ho avy izany ry ngara-tany a. Izay ary aloha fa misaotra anao e. Andao alaina amin'izay ny omby. Ndao ary e. Natolotry ny aseha amin'ny radio anareo teo